inona moa natonga anay tsy nilatsaka tamin'ny 2013 tak'izao ny fandehan'lay afatra nomena zany satria le faminaniana dia faminaniana politika ny atombohan'izy io taona 570 averiko hoe zary tamin'izany mbola tsy pastera na zary lasa saina be tamin'izany dia ny amin'ny hoe lazao amin'ireo olona ampianarinao apokalypsy ireo a tsy pastera ho aza fa mbola nampianatra mbola niasako mbola mpivarotra fa amin'ny taona ho avy ionga ny profesora Zafy Albert io 9 fa iverany amiral Latsiraka zay fotsiny le fanambarana tsisy fanazavana tsisy ninona dia andana teneno mahafitampoky ny teny zany tamin'izany fa toy izay bon amin'ny taona ho avy hitranga dia zao teneno koa any zany fa raha tanteraka zany dia toizako ty fa raha tsy tanteraka io avelako ty zavatra ataoko ty tsy haiko intsony ty zavatra miteniteny aminany ty dia nylazaiky tokoa le izy ny olona ampianariko tamin'izany a mampianatra sabotsy lady any mampianatra fa andavanandro a miasa latsinainatra amin'ny zoma miasa mivarotra mamelombady amanjanaka fa ny sabotsy lady any mampianatra dia navoakako le izy rehefa navoakako le izy nisy olona nantany aho ahoana moa no atanteraka an'izany voavina ny 91 raha mandrika teny avilo ny filoratsiraka jamba any Frantsa ahoana no atanteraka an'izany zavatra lesanao zany dia tsy haiko a tsy haiko fa dia miandry tsika tiako atongavana zany le fanambarana avy amin'Andriamanitra meny anao a tsy misy fanazavana fa dia meny fotsiny le fanambarana misy vavolombelona zany tazako eto amintsika eto mpitandro filaminana manamboninahitra tamin'izany eto izy tazako amintsika eto tena nanatrika nio kory fampianarana nataoko ary isany ary rehefa vita rehefa ampianarana apokalypsy tamin'izany fotoana zany a nanampy ahy mihitsy hoe andao atsangana fikambanana ity zavatra zavainao ty fa tena ilay ny firenena malagasy izy ty tsy mbola misy resaky ninona tamin'izany dia atao hoana ny nanaovana azy zay olo-mpanjakana anay ainay no manao an'io mbola tsy pastera ary tamin'izany fa andao atsangana dia rehefa natsangana le izy dia ry zareo ny fampitoana tao hoe andao hotokanantsika pastera ty zalahy ty satria maromaro ny pastera nianatra tao fa ilaina tya izy nampianatra nao tao mpitarika anazy zay zany natonga n'le fikambanana apokalypsy tranga tokoa ny faminaniana iny profesora Zafy voan'ny ampesement nandeha ny fifidianana izy sy ny filoratsiraka nanao 2e tour lasa ny ratsiraka ny fitondrana tena araky le zavatra nambara dia nanomboka teo dia fa korazy ohatrany mety izy zany inona indray ny manaraka Andriamanitra alefaso indray ny manaraka fa vonona efa tsy dia natahotra ntsony vao tavaperaka ny filoratsiraka verina indray le izy eny taona nipetrahany eo raha mandrika ny alany eo olona petraky ny FFKM mitondra manaraka anazy eo natsoko indray le mpiara-miasa zany indray ny faminaniana vaovao ozy izy io tandro filaminana manamboninahitra io tamiko tamin'izany allo pastera tsy teneny zany efa pastera za amin'io allo pastera tsy teneny za io nge mety olona tsy atratra tsy maharitra eny taona zany io ratsiraka io raha plan io raha ny fahinoana azy ao raha ndray tsy haiko zany io naharitra izy na tsy eo fa za saina miteny dia lazaiko fotsiny ihany zany dia nylazayana tokoa zay indray ny zava-misy eny taona ny filoratsiraka ao raha mandrika ny alany eo olona petraky ny FFKM nitondra ao mbola tsy fantatra zany 97 io dia navoaka koa le faminaniana vao nivoaka le izy natsoin'le directeur ny radiotsika avao tamin'izay fa nila amin'ny radiona eo ny radiona satria fa natsangana radio zay 97 dia zao nitenen'le directeur ny radiotsika avao zanaka hatran'ny filoratsiraka ianao ozy izy naminany to iverina ny filoratsiraka na zay ary tsy ninona efa tafavery ny président ozy izy ona eno indray zay ty fa laza indray ianao fa eny taona nipetrahany eo dia raha mandrika ny elany eo dia ono ozy izy efa mivavaka ihany moa ianareo pastera tsy mba azo atao ve ny mivavaka mba tsy isy ny raha mandrika intsony satria efa raha mandrika veranga ny elanao teo dia hiala eo indray dia mbola raha mandrika indray raha izay ozy izy dia tsy mba azonao toko ve mba mivavaka mba ampina io eny taona io satria ohatrany tsy ampy ozy izy amin'ny programan'ny président satria ny programan'ny président dia amerina ny firenena amin'ny laoniny ampiakatra ny fiarikarena malagasy
ka mandaro ny eritreretiny ka rehefa batafarina le firenena potika tamin'ny 91 iny dia tsy hitondra firenena tsony président fa hialam-boninahitra ka tsy azo ampiana ve tsotra ny valy teniko efa henonareo hoe raha mandrika ny alana eo ataovy zay tsy sy ny raha mandrika amin'ny alanareo fa roa manarakaraka an'izay za tsy mahay manampy ny eny-taona sady tsy mahay manena fa raha vitanareo ny oatra ny eny-taona dia ataovy zay fanirian'ny président zay fa za saina miteny fotsiny de miteny za ry tsy fantatra hoe ahoana natongavan'izany isy ve zany sa tsy isy zany ange mbola afaka eny-taona dia nandeha tokoa ny tantara dia nivoaka ny 2013 taona 2 ny voahany tsy maintsy miala raha tsiraka alohan'ny février 2003 isy raha mandrika izy zavatra hitranga amin'ny fiainanao manokana amiko manokana zany rehefa tanteraka io 2003 dia manisanao 10 taona rehefa afaka 10 taona dia anao ny filoham-pirenena zay rehefa nambarana tsisy fanazavana tsisy ninona ay nyreperatsika zany 2003 navoaka ny conférence de presse zay ny zavatra misy indray vita ny conférence de presse tabataba daholo ny olona ho président fa mirediredy le rangahy io na za koa tsy makajikajy zany ny tena koa fa dia saina miteny dia amin'ny olona adaly ianao teniteny fahatany fotsiny na namana mpiara-miasa ary tamin'izany kivy daholo dia aloha misaraka ohatrany tsy mety tsony ny fiara-miasa amin'ity fa trop zany zavatra resahana zany tsy possible zany dia nivoaka ilay izy naratsiraka ary nanontany mpanao gazety hoe zay ny faminanin'ny pasteur Mayolina ahoana ny hevitra amin'izany tsotra nivaly teny ratsiraka mpaminany sandoko zany ozy izy za tsy mino an'izany régime kany ozy izy tapitra février 2002 ka ahoana no avy amin'ny février 2003 vao hialy eo za tanontaniana roa an'izany ozy izy ratsiraka avy any an-dafy izy tamin'io fa za tsy mino an'izany tsy haiko zay mety nahita an'iny tsika dia nanontany mpanao gazety hoe zay ny hevitry ny filoratsiraka dia ahoana ny avalinao anazy pasteur tsotra ny teniko lozika tombona ny valy teniny ratsiraka fa iza za no inony filoratsiraka hoa za pasterana sekta kely ambany ery ny teny hoe mionganao na za zao ary voa président république dia misy pasterana sekta kely ery dia milaza hoe zao ihany ny fempotona an'io dia miongana io am'izao na za ary mba tsy ino an'izany hoa fa marina ny anazy hoa fa zao rehefa tsy mino fotsiny filoratsiraka aza milatsaka izy amin'ny fifidianana fa raha ilatsaka izy ataovy zay hoaran'ny 2002 ary ataovy zay tsisy ny raha mandrika dia diso le faminanina dia jerevinareo tokoa fa nrotsaka filoratsiraka tamin'ny 2001-2002 dia nisy an'iny grève be tamin'ny andro filora valomanana iny nanao autoproclamation filora valomanana février hoe izy ny président premier tour de vita dia nieritreritra daholo ny mpandinika rehetra hoe raha mandrika amin'izay io fa tadidin'ny filoratsiraka ny zavatra ny teneniko fa tsy nitifitra mihitsy izy tao amin'ny 13 mai fa lasa izy nanao barazy dia nilefa tany ambodetafana satria fatany le faminanina fa na dia teo aza zany vao maika nisisika raha valomanana indray no napoaka ny raha mandrika namaky barazy eran'ny faritra rehetrarehetra za tamin'iny voakatiny barazy tany Tuileries satria vao andeha hanomboka hanokatra fampianarana apokalypsy tany tsy afaka tamin'le raha mandrika filoratsiraka lasa izy février 2002 manomboka ny fahiny taona itondrany satria janvier nitapitra ny 5 taonany zany hoe niditra tamin'ny fahiny taonany zany filoratsiraka fa tsy natapitra ny fahiny taonany fa tao anatin'ny eny taonany mihitsy no niongana izy dia voalasa izy niverina ny faminanina satria tonga amin'le repera voalohany hoe rehefa tanteraka io dia manisana nareo 10 taona dia nareo no filoham-pirenena rehefa afaka 10 taona tonga 2013 niverina ny faminanina raha valomanana mipetraka napetraky ny FFKM tsisy ny vonana ny ray aza 7 taona ny azy raha mandrika koa ny elany eo na nalazao koa zava tsy natahotra tsony tonga dia miantso mpanao gazety zay indray vaovao farany 7 taona ny raha valomanana raha mandrika ny elany eo romotra ny tim romotra mihitsy ny tim tamin'izany le rangahy fa dia tsy mba maminany tsara nyity firenena ty fa dia zao raha mandrika lava zao hoe amboarany fanaovana azy io ampidiry ho gadrao dia zany dia valiko indray zareo hoe efa miteny azy dia atao ary zay tsisy ny raha mandrika fa 7 taona ihany ny délai eo dia jereva nyzany zavatra le faminanina omen'Andriamanitra tsy ao anatin'ny mandat normal fa ry anelanelany mihitsy le izy dia lany filora valomanana tamin'ny premier mandat izy atsony nieritreritra io voongana tao filora valomanana tsisy 7 taona katroka 2009 2002 2009 7 taona niezaka koa filora valomanana tsisy ny raha mandrika tsy nitifitra tao amin'ny 13 mai satria tadidiny koa le izy
fantany conseiller manodidina azy tandremo so mitivitra fa io lelona zay nle maiola hoe raha mandrika ny elanao ao elao mihitsy ny fitifirana fa ina zavatra nitranga tsy niteteza mita indray sy ny ekipan'ny filohan'ny rajoela indray nitondra vahoaka teny Ambotsoroatra raikitra ny fitifirana tsy afaka koa le raha mandrika lasa filora valomanana 2013 zany isika président tonga 2010 zao ny teny fanevany apokalypsy manamboara vatsy fa afaka hatelona dia hitra amin'ny tany kanana zay nampanentanana anareo ianareo afaka hatelona teo 2010 zany no hitanay fa tsy 2013 ke ty faminanina ty fa aorinany 2013 ivereno ary ny fanambarana tany aloha verenana ny fanambarana tany aloha rehefa afaka folo taona rehefa afaka folo taona après 10 ans izay nanao 2003 plus 10 2010 zany vao hita lizy hoe tsy 2013 ka izy ty fa après 10 ans aorinany 2013 vao hitondrotsika donc tsy tsika zany no hitondra fanjakana aorinany 2013 tsy mbola fantatra ny fifidianana anjera 2013 sa 12 sa 11 fa niteteza mita mbola niodikodina tany Afrika tany Addis Abeba tany Maputo tsaikitsaiko daholo nanao ny protocole d'accord rehetrarehetra ireny sara niteteza mita koa ary nitatra nitatra tao koa le izy teteza mitatra ozy izy ry zalahy ny anjera ny fifidianana 2013 ny olona rehetrarehetra zay nitady toerana dia efa nanomboka ny azakazaka nanatona anazy nana teo ministre teo chef de région na teo ben'ny tanàna na teo député na teo tsy haiko zay toerana politika rehetrarehetra ny azakazaka nanatona daholy fa 2013 ny fifidianana tafaresaka taminay vice président Rakotovao niraky ny Andry Rajoelina Mamra Vatomanga Ihaja Resampa hoe ahoana moa zany ny tena position'le faminanina nazavaina fa tsy 2013 fa ataoviny ianareo fa malalaka zay latsaka fa zay tsy fantatra inona nitranga fa zay mbola tsy rotsaka amin'io dia zany nampatonga tsy nrotsahana tamin'ny 2013 tany amin'ny ACC niandra ny mpanao gazety zany naniraka olona ataovy fanambarana fa tsika tsy milatsaka satria tsy mbola itsika le mpitondra faharoa eo fa zay candidat lany eo ny mpitondra faharoa dia zay ny antony tsy nilatsahana tamin'ny 2013 dia nitaty vavam-bahoaka fotsiny tsy maninona efa natao hitaty an'izany koa ny tena rehefa tsy mataty katsaka anaty lapoaly miala dia niaritra ataoko fa nahazo ny heviny tsara ny fiangonana sy ny antoko zay FFM zay nanazavana an'le resaka dia tsy nilatsaka hofidiana satria tsy mbola izany hitondra faharoa manaraka an'io fa zao teteza mita koa nalala ny ekipa ny Andry Rajoelina fa hoe olona hafa nitondra ao fa tsy izy zareo fa ny insista nirotsaka ihany filohan'ny Rajoelina hoe tsy mino an'izany tsika fa ny analyse politika tsika ny lany amin'ny fifidianana fa tsy olona hafa zany nitondra eo dia izy nirotsaka iny fa nifohanany CES2 indray na sy tratra niny dia tsy afaka nirotsaka ihany izy dia niditra ny candidat natolotry ny teteza mita filohan'ny Rajoelina filoham-perinasa amin'izao fotoana zao izy mieritreritra hoe tsy maintsy tsika fa tsy olona hafa zany dia olona koa napetrana io fa voailika izy lasa olona hafa indray zany io fa tsy izy tsony ity le mitondra ity dia tsy nahazo fanambarana tsony le vahoaka malagasy nataony collégium 20 taona ny fiangonana 2016 zao ny vavan'ny olona tapahako ny lohako raha mafeny collégium io 2013 ary tsy tanteraka sasany tapahako ny tanako raha io no afeny collégium 2013 ary tsy tanteraka ny olona amin'ireo rehefa miala daholy dia misy sa tena miteny tena tafahoatra mihitsy ary ny olona sasany ny any malotoko mihitsy no aniko raha io no afenao ny collégium io fa hipoka hatraty ivelany collégium fotsy sy manga fa iza ny sa ilaza fa nisy navitan'izany teto Madagasikara hatramin'izay nisy ny tantara feno io collégium io raha maka damama viavy sy lahy wawawa jakatina daintsoraka tsy haiko daholo reny le pira malaza rehetrarehetra reny
makapira malaza ianao vao mahafenony io fa iny tsisy pira malaza fa araty ivelany tsy ombo atao anatiny tao tsy ombo tao anatiny tao fa mitovy ny loko rehetrarehetra ina dikan'iny loko mitovy iny mampiseho le firaisakina firaisapo firaisatsaina firaisa-hevitra fifankatiavana raha fenotsika malagasy io dimy io a fotoana foy de mandroso ty firenetsika ray manontolo ty fa hatramin'izao tsika malagasy de manao valalakarona fanibaketo manao ory avamanana eto ary tsy mijery afa-tsy ny tenany ihany ka de efa very le sotoavana malagasy hoe aloha veritsika alakalam-bola toy zay veritsika alakala fihavanana fa leon'ny olona ny fihavanana ny rava ny resaka vola fa ireny ny marika an'izay hoe raha miray saina miray hevitra miray fo ohatran'izao daholo ny malagasy rehetra tsy tratratsika io fandrosin'ny firenena japonais io tratratsika io na inona ho atao na inona ho atao fa za tamin'iny eo angambony tokony eoko azo mety tamiko naovako fanambarana hoe za irotsaka za tsy afaka zanga ny tenin'inona tamin'iny fa de zay fotsiny satria tsisy afatra tonga ty amiko za tsy afaka hiteny raha tsy Andriamanitra no mampiteny aho fa tsy hiteniteny fahatany fotsiny zao nolazain'i Jehovah nefa tsy niteny an'izany tamiko izy mahita raharaha am'izany a de nanao fa 20 taona tamin'ny 2017 iny ny fiangonana ny radio fanambarana tao amin'ny Coliseum 5 juillet le fanambarana 5 juillet le Coliseum azafady 5 koa le Coliseum voalohany volana janvier tonga le fanambarana lazao am'izay amin'ny voaka malagasy amin'ny 5 août io fa ametraka anao am'izay dana lazao fa za lazaiko amitsika ohatrany hoe moramora zany de mitehaka anareo fa ameteza anareo amiterako hoe inona ndray ty asaina tenenina ty ngamba de inona ndray ny vavan'ny olona avy ndray le angapa aminany sandoka ty irediredy hiteniteny fahatany eo fa mafy eneny mahazo teny avy any zany naseno tenena tsy voakajikajinao maolona anao ny zavatra sain'Andriamanitra teneninao ary na ny olona hitenenana azy ary de manompanopanao daholo de voly himpaminany sadoka mivadika bibilava vadika hippopotame mpanao contrat amin'ny satana franc-maçon lazaina daholo zao rehetrarehetra zao zao raha ny sasany zao fa trambo ndray de onzay mamaky lohateny amin'ny gazety fotsiny hoe mivadika trambo ndray maiola de efa hoe tena fa mba biby firy zay nefa nivadiany rangahy io e sao de mba tsy olombelona rio fa biby olona satria de mivady zany daholo ny mahazo anao fa za aloha tsoroko amitsika zany tsisy andengako an'izany eto fa zao ny tonga ny nataoko tamin'Andriamanitra saranga tsy hiteny an'izany oa maty ny vava-mbahoaka ao aza fa rehefa tsy ametraka anako am'sa fotsiny anao de velao ana fa za tsy hiteny za fa niverina foana io feo io verina foana io tsy haiko tao anatin'ny herinandro tao amin'ny 5 août io anao miteny azy amin'io anao miteny azy farany zao Andriamanitra angataka confirmation aminao raha tenenao marina miteny amiko fa tsy haiko tsony ty zavatra reny feoko reny saiko tyo ty baiboly ty eto ampelantanako de sokafako ka raha mahita teny ato hoe torio lazao ambarao teneno de ho lazaiko fa raha sokafako ty baiboly ty ka tsy mahita an'izany de mialatsiny aminao aza fa nao vononao androany de androany tsy hitenen'izany amin'ny sainko vitany vavaka ny sokafako ny baiboly zao ny teny tao lazao amin'ny zanak'Israely na eno izy na tsy eno fa taranaka maditra ary ianao aza matahotra azy andreo de taoko raiky tahotra aminy tonga de izay ny teny azoko sady nangovotra ny tsemboka nakomboky le baiboly tsy namaly tsy niteny intsony fa de tsy maintsy lazainy io zany fa za tsy niteniteny tamin'izaniza na de ny président national ary na ny vadiko ary tsisy niteneniko hoe tsy maintsy hiteny an'izany am'izao zavatra manambarako tamin'ny président fotsiny de ty hoe tsy maintsy rotsaka ihany angambatsika ho ary ny sitrapon'Andriamanitra fa hijery fotoana tsika ilazana azy de izy nietrehitra hoe alora ngany efa 5 taona tsika ihany de any anao manao fanambarana fa miomana eo afa za tsy niteny taminy hoe 5 août tsy niteny taminy fa de navelako tamin'ny fotsiny za madamako tsy niteneniko fiangonana tsy niteneniko 2 andro alohan'ny 5 août natsoko ny komite ny fiangonana zay no lazaina zay ny afatra nomena
de reo moa efa niaraka hatramin'izay fa zatra de va zay sitrapon'andriamanitra tsy mifanditra amin'andriamanitra fa de ianao ihany ny tompo-kevitra farany de iny nivoaka iny ny sainko